atolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehikevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy ny orange madagasikara dia mahatsapatsara ny etaetany tsirairay araka ny sehatra misy azy ary vonina ny anohana trany toy ny mozika rapa izay afaka ho fitaovana mahomby ampitana fomba fiteny sy firesaka ampiakatra fahatokiana ary fisandratana ho an'ireo tanora rehefa tsara tohana ary ao ange ny tantara ny fenitsa sy ny kolotsaina mainty bonjour Ritsy. Bonjour akia. Bonjour mendrika. Vao maresaka. Hoe tonga fa maraina dia ety aty. Endrikely ane izy. Inona le vaovao fa tsy? Momba antsika akia. Momba antsika? Tsikizy. Kolotsaina mainty rangafa inona ary ty a? Nahita serange ondra fenitsa dia izay no nampetsony antsika ty e. Serinina? Za rangah enoina fa nareo lina nefa be resaka be tsy. ao fa miaino izay fa kalme Zao nareo hoe tsy mahita fa tena betsaka ny zavatra tsy ampy amintsika nandritra n'izay taona vitsivitsy nijorotsika izay. Na ny resaka fitaovana na ny resaka publicité. Aizako zara raha misy pibarona telo amin'ny tele sy ny radio dia izay. Ka tsy afa manoatra moa tsikako. Sika koa mbola tsy hoe malaza be. Ka izay mihitsy mantsy. Dia inona izany no atao? Efa misy hevitra azontsika tapahana sa mbola samy hitady hevitra? za aloha tena mbola tsy mahita ampitombona angamba miala posy vao hitombo ny resaka piba Koa tsika angapana mbola be daholo ka rehefa tiantsika mozika rapy dia tsy maintsy mikipy kely kipy be mihitsy moa izany sady tsy hotratratsika mihitsy ny tanjontsika raha ohatra izao foana ny fitezitsika Raha ny fitiavantsika n'ity mozika ity aloha dia vao nanomboka mihitsy io dia efa tava be a. Tsika ry nefa hatramin'izao mbola tsy afaka mampidi-bola amin'ny resaka enregistrement mihitsy fa na ny studio ara zara raha misy mahita. Sady mbola tsy sarisary. ka inona ary izany no anarenantsika n'ity kolotsaina mainty ity akoatran'izay noteneniko teo izay e. Ndao rangaha hitady partenaire sponsor a. Efa nieritreritra an'izany ihany koa. Reny moa izany tsika mila fanampiana mihitsy ny manatona sa ahoana? Henoko. Ny aho zao tonga dia ny orange ny ato an-tsaiko. Sa efa tsy mandray intsony ry zareo? Ka manampy ny rehetra izay mahafeno fipetrapetra noho izy ireo ka efa nanontany ny bandy akama ihany aho mantsy dia izay no nampiatsoko anareo tampoka be toy izao. Orange mihitsy koa mantsy no tato an-tsaiko. dia ahoana ity ny fomba anaovana an'izany e? Ny orange ve lesy tsy olona malaza ihany ny raisiny fa mety nampiresahany izany bandy fotsiny lahy kely aloha ny finoko e. Fariza koa aloha pessimista be andramana aloha rangaha dia hita eo Hita ho aho. dia ahoana ary nefa ny atao amin'izany e? Misy demandy atao fotsiny hono dia aterina any miaraka amin'ny mombamomba ny kolotsaina mainty. Dia miantso fotsiny izy avy eo rehefa mivaly ilay fangatahana. dia inona daholo izany ny zavatra ho angatahantsika aloha e? Izay tsy ampirehitra sy ilayntsika amin'izy ireoko. Tsy marina ny orange tsy emotra amin'izany Ka andainga ary vela fa lazaina daholo so izay mihitsy no anekeny hanampy antsika. Tsy misy andrasoandraso tsony izany fa leo tonga dia atao ka sady afaka manatanteraka ny tanjontsika hanosika an'ireo mpanao rapy rehetra tsy manana fahafahana amin'izany tsika raha vao raisoama tsara ny fangatahana. tairo atao mihitsy ka za ange mazoto fa mba mody manany ananareo fotsiny Manahoana tompoko? salama tompoko. Miarapa-nareo dia mahazoto erana. Misaotra. Nareo moa izany no Kolotsaina mainty tompoko. Za no fentsa dia izy Rija. faly mandray anareo. Za no madame Sylvia, tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fiaraha-miasa rehetra. Araka ny resantsika omaly moa dia tonga aty izahay hanao ny fifanarahana rehetra. Izay moa araka ny voasoratra tao amin'ny dosie nalefanay dia
vondrona ray mampikiambana ny mpanao rap izany hoe mivotanteraka ny rap manana fikasana anitatra sy anatsara ny kolotsaina mainty izahay mba ahafahany rehetra miaraka aminay tsy dia ampy nefa ny ao am-pialantanana dia nangataka fiarah-miasa tamin'ny orange avy hatrany izahay voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo kolotsaina mainty izahay tsy ny salasala nangataka fiarah-miasa tamin'ny orange dia rehefa nijerena ny dosie rehetra mahakasika anareo dia isan'ireo misitraka fiarah-miasa sy fanampiana avy amin'ny orange nareo manomboka eto mamerina misaorana tompoko dia mety amin'ny lafinina daholo tompoko no azonareo anampiana anay raha tsy mahadiso ny resaka dokam-barotra ny fanohanana rabola fanohanana anareo amin'ny seho ataonareo sy fampiofanana isan-karazany dia afaka hifanampiana avokoa fa mila taratasy mazava tsara isaky ny hetsika tao misy olona avy atao amin'ny orange ihany koa miaraka aminareo foana isaky ny événement ataonareo mazava tsara dia raha mandeha any amin'ny faritra ihany koa ve izay dia misitraka ny fanampiana sy fiarah-miasa foana mazava ho azy misitraka foana nareo satria efa mpiarah-miasa isika mahafinaritra ingeo any orange mantsy alisa fa nareo ary efa nisalasala kely tsy nanotanitany tsara kosa lisa izay fa aza dia manala-baraka aleo kosa manadiady tsarako misy kosa nefa ny contrat hifanaovana dia izay moa no nampiantsoana anareo fantatray fa olona matotra daholo no ao amin'ny kolotsaina mainty ary anisan'ny fepetra nijerenay mihitsy izay raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny ataonareo mantsy dia miaraka amin'ny korotanao sika mahazo matoky nareo fa olona azo raha miasa tsara sy matotra izahay mankasitraka be deaibe ny orange fa mba afaka misandratra ny rapo malagasy misy anareo tsy misy isaorana re fa nirariana dia aharitrela ny kolotsaina mainty sy ny fiarah-miasa antsika izay mihitsy tompoko tiara ny taratasy fifanekena dia vakio tsara aloha vo atao ny sini Allô Allô ahoana izy efa akaiky angalahy mbola misy 30 minitra eo vao tonga oldia taitary fa tsy misy afaka mandray an'le ankizy eo amin'ny atelier de écriture raha tsy tonga lahy za mantsy any amin'ny enregistrement tsy ela lisy fa kalma lisa mitady tsy ho matotra ako ino afatamy efa misy olona zany ao eny efa misy maromaro sady mba hita an'ireo olona ireo koa fa tsy diso lalana izy makaty amin'ny kolotsaina mainty dia aleo manao zavatra matotra foana fa tsy za efa tamin'ny fito maraina nefa teto ny ao amin'ny orange ihany koa efa akaiky fa ny antso aty eo ny lahy kosa lo loatra ka ary mendrika ve fany aloha miaraka tonga izay efa mandray tsy kelikely ny anaran'ireo olona tonga izy ho avy angalahy miarabanareo rehetra tonga soa ty amin'ny kolotsaina mainty za no fenitsa anisan'ny nanangana ny kolotsaina mainty ary le nandray ny anaranareo teo kosa no miendrika kolotsaina mainty ihany koa izy mino aho fa misehatra amin'ny rapo daholo ianareo tonga aty na zay vao hiditra amin'ity tontolon'ny rapo ty ara dia aza manà fa tsy diso lalana ianareo ny anton'ity fampiofananyity moa dia andraisanay mpanakanto vaovao hiditra anatin'ny kolotsaina mainty mety betsaka aminareo no manan-talenta nefa tsy manana fahafahana hivelatra amin'ny nofonofony dia izay mihitsy no antom-pisinay ary isaoranay ny orange fa manohana tanteraka anay izy ireo amin'izay ataonay rehetra afaka tonga dia miditra tsy amin'ny grande salle daholo ary izay mamonjy ny atelier d'écriture fa isy andray anareo ao ny resaka enregistrement rehetra kosa miaraka amiko tonga dia manaraha daholo zany ary zay ho any grande salle tonga sady tara miteny elahy tonga aloha miteny elahy nandeha taxi moto mihitsy aho fa tena nitsoka be tany tarary tonga dia atombo eo ny lisany fa za koa andray ny bonjour daholo salama madame Sylvia efa hanomboka nareo eny tompoko tsara izany izany solotena ny orange iaraka aminareo eto anio makasitraka indrindra dia hiaraka amin'ny ekipa any amin'ny atelier no mety aminao sa any amin'ny enregistrement mivezivezy eo angamba fa aleo any amin'ny enregistrement aloha
mety zany ndao tsika dia mahasoa daholo ary misaotra anareo rehetra nanatrika ny atele izay nokarakarainy kolotsaina mainty isaorana ihany koa ny orange tamin'ny fanohanany mino izay fa afaponareo nandritra ny fotoana ny fiofanana rehetra ary manantenany mbola iona aminareo amin'izay fiofanana seo rehetra karakarainy kolotsaina mainty sy ny orange mankasitraka tompoko misaotra ny madame Sylvia avy ao amin'ny orange misy aminareo mety hoe tarakely ka mety mbola tsy mahafantatra tsara ny kolotsaina mainty ka tsara-pahafantarina ihany fa mpanakanto maromaro izay no mandrafitra ny label fa tsy hoe tarika iray ny gado nataonay no mitovy izany hoe samy mivony rapo daholo dia manangona olona vitsivitsy mitovy tanjona izay hiaraka ato amin'ny kolotsaina mainty isy aminareo nanao formation no voafantina hiditra atao amin'ny kolotsaina mainty ka zay voafidy aminareo zany a dia misitraka ny tombontsoa rehetra atao aminay rehefa misy noho izany ny fampisehoana karakaraina dia miaraka mandray anjara daholo tsika ka dia iroso amin'ny fifantenana ary tsika zay voatona rehetra dia mba miakatra ety aloha azafady a aveo izay mitendreo anampin'ny kolotsaina mainty ianareo voatondreo izany miaraba anareo na vita amin'ny fiofanana rehetra amin'ny karakaraina sy ny orange ka ny olona anampin'ny kolotsaina mainty dia ianareo rehetra satria nafeno fepetra avokoa ianareo ho anareo izay tsy voatonona kosa dia aza malahelo fa mbola misy zavatra mila tsarainao na mety tsy nahavita ilay fiofanana manontolo ianareo hiezaka mpiofana foana arak'izay azonay atao zahay dia asainay ianareo hanatrika an'izany foana dia makasitraka indrindra re tompoko tsy andriandro tsony angamintsika fa avy hatrany dia anoman-javatra ary izao ihany nareo voatonona rehetra teo dia hiaraka ivory aminay so mbola misy anampino madame Sylvia ny tiako anampiana kely fotsiny angamba dia te hanampy fanazavana kely a hoe maninona moa ny orange ny manohana ny kolotsaina mainty eny ary ny antony moa izany dia tsotra e araka ny efa nilazaiko tamin'ny tompona andraikitra tato ihany dia hoe satria mahatsapy zahay fa mbola be ny tanora mana-talenta takona sy tsy fantatra noho izy tsy manana fahafahana ampafantatra ny tenany ny rapy manokana koa izao a amin'ny maharapy azy dia kolotsaina ray entin'ny tanora maneho ny heviny sy mamoaka izay etaeta sy marary ny tanora aminay izany a ny fanohanana ny rapy dia midika ho fanohanana ny tanora sy ny mozika ny tanan-dehibe na ny mozika ny lalana ho isika dia misolo tena ny orange manontolo a miarahaba anareo na havita dingana tamin'ny fampiofanana ary mandrisika trandreo ampiny anoho hiatrany fa ny orange dia eo foana manohana anareo dia makasitraka ny orange ary makasitraka anareo rehetra ary dia manaraka indray e tsika kosa tonga dia mamonjy ery amin'ny grande salle avy hatrany mamerina ny arahaba anareo enina mianadaha tsy ho lava resaka tsony aho fa dia mankasitraka anareo aloha naharitra hatramin'ny faran'ny formation misy taratasy ho fianonony reto a dia ao aorianan'izay tsika miresaka misimisy kokoa tsara ihany milaza ety ampiandohana fa ny zavatra rehetra ataontsika atao amin'ny kolotsaina mainty a dia tohanan'ny orange avokoa azonareo atao mandeha irery amin'ny anaranareo manokana fa tsy manampy izy ireo amin'izay fa ny kolotsaina mainty miaraka ny tohanan'ny orange raha tsy hoe angataka fanohanana manokana nareo dia anareo manokana mihitsy izay misaotra tompoko feno hoe raha mifisy dia afaka manatitra izay mahafenony azy dia miroso amin'ny resaka manaraka tsika avy eo dia ahoana reto raikitra ne izy ity e le izy marina ve tonga dia miaraka mikarakara dolo hatramin'ny ankizy vaovao sa tsika telo miampy ny orange ihany no mikarakara aleo angamba tsika ihany aloha amin'ity voalohany ity fa toy ny hoe fampahafantarana azy ireo ihany koa io seho ho atao io dia aleo ao ariana vao miaraka mikarakara daholo tsika zay tapatsika eto izany sisa no ampitaina amin'izy ireo iany izay indrindra miombokevitra amin'izay ihany koa dia inona izany nanomboana amin'ny fikarakarana ny toerana anaovana fampisehoana angamba raha ny tokony ho izy eto tanahy ihany ve sa atao any amin'ny faritra iny angamba izay mety aminareo mihitsy fa manohana foana ny orange na aiza na aiza tsy aleo ve atomboka eto dia mitatra tsikelikely avy eo e
Izany hoe tetezina daholo mifaritra rehefa vita ny eto Antananarivo. ie mety koa izao izany daty sy ny toerana indray izany izao. Ko raha atao kaiky 26 juin ohatra efa manomboka vakansa koa amin'izany dia mety betsaka ny olona no tonga, indrindra ireo tsy afaka hanao vakansa any amin'ny faritra dia mba mijery spektakla. Hevitra mety izany fa tsy misy olana amin'ny orange ve nefa le andro fety? Asa mieritreritra n'izany mihitsy nareo fa tsy misy olana ka izay orange koa ane be ekipa dia afaka mizara tsara e. Na andro fety io na andro tsotra dia miaraka aminareo foana zahay. Satro moa izany isotra foana nefa sao dia lasa tsy manan-danja indray le fisaorana raha verina foana fa dia mankasitraka anareo hatrany tompoko. Nay rehetra izay. Eny re a. Ny toerana indray ve tsy maintsy anaty sala sa sao dia atao akalamanjana? Raha akalamanjana dia aiza? Mety foanako. Miankina amin'ny sibla foana koa nefa io fa mety amiko aloha le akalamanjana e. Azontsika atao collégium koa nge, ao malalaka tsara. Dia ho asiana vidim-pidirana ihany sa atao maimaim-poana aloha? Tsy aleo ve tsy asiana satria lancement ho antsika sy ireo ankizy vaovao any ampitsika ilay izy e. Dia atao toy izany koa izany ny any amin'ny faritra sa toy ny ahoana? Mila ataoko anaty tatitra daholo mantsy izany rehetra izany ampitaina amin'ny tompona andraikitra dia aorian'izay sika mahita ny andinindininy rehetra. Aleo asiana fidirana foana ihany fa talenta koa ange tsy tokony atao maimaim-pony izany foana e. Tsy atao lafo be fotsiny fa rehefa tsy mamono antoka dia atao. Tapaka izany fa asiana fidirana e. Ny organisation any amin'ny faritra angamba ao aorianan'io mihitsy vao alamina ny toerana le voalohany sy ny sisa. Mazava tsara ny amin'izay. Ny andraikitra ny tsirairay fotsiny angamba ny tena mila zaraina dia miverina vorontsika rehefa oke daholo ny rehetra. Iza ohatra ny andraikitra ny sono, famandria toerana, ny pitsopitsony ankoatran'ireo, ny piba mantsy efa ny orange fa manampy azy ireo fotsiny tsika rehefa miakatra plateau. Aleo jereko ary ny sono. Ny pitsopitsony izany a. Ny ahy zany ny famandria toerana. Hitantsika miandalana eny moa izany izay tsy ampy sy mbola mila tadiavina. Ampitao amin'ny ekipan'ny orange rehetra madame Sylviany fisaorana amin'ny tafotafo fa tena afa-po izay a. Tanteraka ny nofinofinay. Ie tsara toa izay mpanao rapeto Madagasikara. Tsapanareo mihitsy ny fahasahirananay mpanakanto malagasy dia tena tsy nisalasala nareo nanohana. Inona re no lazaiko amin'izany fandokafana fahobe izany e. Misaotra tsika sika e. Ho anao tanora, aza vela ho levona ny talentanao sy ny nofinofinao. Sahy manatratra sy manandratra izany miaraka amin'ny Orange Madagasikara. Natolotry ny Orange. Tantara zapare, niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagasikara, no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Orange eo anilanao.